avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Elmondes, metoan'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes, hitanao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Nanemitra ny fanolorana ny aide budgétaire na ny fanampiana rabola mitetina $100 ho an'i Madagasikara indray ny banky iraisam-pirenena araka ny fantatra androany. Vola izay tokony nankatoavana ny volana Desambra farafahatarany, saingy izao nemitra izao noho ny tsy fanarahan'ny fitondram-panjakana ireo tolo-kevitra na ny rekomandasion avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Nanantanteraka tatitra mahakasika ny fitsiriana amin'ny fampiasana ny volam-panjakana ny taona 2024, 2024 ny teo ny fitsarana momba ny kaonty. Isan'ny tena nisongadina ny gaboraraka eo anivon'ny orinasa Jirama, ny tokony hijereva ny fanjakana izay tetikasa hita fa tena amany olany orinasa toy ny fitrandrana ny saofika sy volobe sy ny maro hafa. Manana ny herintsika rehetra ahafahana mandroso ny commune Antany Masaka, distrikta any Ambatolampy, saingy tsy mahay mametraka viana mifanaraka amin'izay ireo mpitantana any an-toerana. Eo anatrehan'izany, ifantoka amin'ny fanamorana ny famoaham-bokatra, ny fanabeazana sy ny fahasalamana ary ny fandriampahalemana, ny viana mpiara-monina entin'ny kandidara Marokoto, laharana fahatelo natolotry ny antoko malagasy miara-miainga ao amin'ity commune ity. Tanora mahery ny 20 amin'ireo tanora 20,910 ny tsindrona zava-mahadomelona no mitondra ny tsimokaretina VIH raisina tanany eo anivon'ny Ainga Aide hoy ny tompony andraikitra. Mirongatra ny tranga ary hiamanerana ny nosy ka tokony hamafisina ny ady amin'ity VIH sida sy ny hafanentanana, indrindra mandritra ny andro maneran-tany amin'ny ady amin'ny VIH ny voalohan'ny volana Desambra ho avy izao. Any ivelany, iroso tsy ho ela amin'ny fametrahana fiantohana ara-pahasalamana Komoro ka tokantrano mandidina ny 2,5 eo no voafaritra fa isitraka ny karatra voalohany amin'izany araka nambaran'ny governemanta any an-toerana. Etsika izay vatsiha ny AFD vola mitentina 40 tapitrisa euro. Ny antsipirindreo avetrany ary. Tonga seto amin'ny fampalalana vaovao indray tompoko lasy tompoko vavy aterina ny arahaba ary manasana ao ampanajana anjo izany hatramin'ny farany. Vao misongadina avy hatrany dia nanemitra ny fanolorana ny aide budgétaire na ny fanampiana arabola mitetina $100 ho an'i Madagasikara indray ny banky iraisam-pirenena araka ny fantatra androany. Vola izay tokony nankatoavana ny volana Desambra farafahatarany, saingy izao miemitra izao noho ny tsy fanarahany fitondram-panjakana ireo tolo-kevitra na ny rekomandasion avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Ivrichard. Taorian'ny tahirim-bola iraisam-pirenena nanemitra ny fanoloran'ny fanampiana rabola mitetina $100 ho an'i Madagasikara ihany koa ny banky iraisam-pirenena. Fanampiana izay tokony ho nankatoavana ny volana Septambra, nrotsaka ny volana Desambra ary natolotra ny firenena ny farantelo volana voalohany taona 2024. Tsy nafen'ny fepetra takina amin'ny famoaham-bola ny fitondrana Rajoelina ka antony fikatsoany ho fanampiana rabola ho ny banky iraisam-pirenena. Isan'izany ny drafim-panarenana ny Jirama izay tsy mbola tazana hatramin'izao, tranga izay manamafy ny tsy fahaiza-mitantana ny fitondrana Rajoelina. Efa fomba fiasa ny firenena malagasy, nisy ny fifidianana isan-karazany teto nametrahana rekomandation, nisy torolalana nomena tsy arahan'ny vahoaka malagasy, tsy ny fanjakana malagasy azafady. Misy ny resaka ifanarahana amin'ny praiombinantoka tsy voaja ny fitondrana malagasy,
dia izao ny vokany amin'izao fotoan'izao ka dia tsy hoe izahay ataon'ivony fanoerana no manao sanatria tsy indrio falavo fa pirofo mitoka amin'ny tendany zao fa misy tsy fetezana sy tsy fantomombanana eo amin'ny fitantanana arabola sy ara-toekarena eto amin'ny firenena. Isan'ny fepetra takiny ny banky iraisam-pirenena tsy mbola nirosony ny fitondrana rajoelona ihany koa ny fanalalahana ny code USSD mikasika ny tontolo ny fifandraisana io izay ahafahan'ny malagasy hatrany amin'ireo toerana lavitra andrina misitraka ireo tolotra arabola samihafa tsy mitaky fampiasana aterineto. Ankoatr'ilay $100 avy amin'ny FMI, fanampiana rabola ao anatin'ilay FXFRD izay niemitra ihany koa, hiantraika mivantana misehatra maro ny fiemora ny fisitrahana ny tohana rabola avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Anjara ny fitondram-panjakana zany ny mandray andraikitra ao anatrehan'izay satria vola lehibe dia lehibe izay tokony ho ampiasaina amin'ny fampandrosoana indrindra ny fanarenana ireny fotodrafitrasa simba ireny mba tsy ilazana fa tsy ny lalam-pirenena no ho banga ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana amin'izao fotoan'izao ka hoy aho hoe manana andraikitra lehibe dia lehibe amin'ny fahasahiranana mety hitranga atoato ny eo anivo ny fitondram-panjakana raha tsy manarina aingana dia aingana fa ny zavatra misy aloha dia ty farany taona ty dia efa isy ny fahabangana. Tsy azo idivirana ny krizy lalina olalovany firenena raha ny fipetraka ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Antony, mazava raka ntsikerana nataony ny solombavambahoaka momba ny PLFI 2022 fa ampitombo ny fahasahirana nisan'ny tokantrano ny volavolan-dalàna amin'ny fentedi-bola-panjakana raha toka lany tsy misy fanitsina. Izao indray, miampy ny fikatsoany fanampiana rabola izay isan'ny mampiodina ny raharaham-panjakana ary mampandeha sehatra maro eto amin'ny firenena. Androana natanteraka tatitra mahakasika ny fitsariana amin'ny fampiasana ny volam-panjakana ny taona 2024 2024 ny teo amin'ny fitsarana momba ny kaonty isan'ny tena nisy songadina ny gaboraraka eo anivony ny orinasa Jirama sy ny tokony jereva ny fanjakana izay tetikasa hita fa tena amany olany orinasa toy ny fitrandrahana ny tetikasa sahofika sy volobe sy ny maro hafa atreto tsy mbola naharay ny lalàna fandravonana momba ny teti-bolam-panjakana araka amin'ny 2024 ny fitsarana momba ny kaonty fa tsy mbola misy ny fitsarana ny fampiasana ny teti-bolam-panjakana tamin'ireo taona ireo. Lohahevitra misy 1.20 no nanaova ny fitsarana momba ny kaonty tatitra Ampahibemaso 2024 androany teny amin'ny lapan'ny fitsarana tampony teny Anosy. Isan'ny nanaovana fitsarana ho an'ny tombontsoany ny olom-pirenena ka nibantoerana tamin'izany ny fitantanana eo anivony orinasa Jirama sy ny fandaniana solika eo anivony tambazotra iraisana Antananarivo. Ho an'ny orinasa Jirama taorin'ny taona 2017 nanao fitsariana ny fahombiazany ny orinasa Jiro sy Rano Malagasy ny fitsarana momba ny kaonty ka namoaka atolo-kevitra mahakasika ny lafiny samihafa. Saingy valo tamin'ireo atolo-kevitra miisa 7 ihany no nampiarina raha ny tatitra. Ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 tsy voavaly ny filana angovo avy eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo sy ampy ny famokarana angovo azo avaozina nefa misedra olana ny orinasa Jirama azo solika amokarana angovo anampy izany. Ny fampiasana solika izay isan'ny mamotika ny orinasa Jirama raha ny tatitra hatrany. Hita ihany koa fa hafa maro ny fanodinkodinana solika ao amin'ny orinasa Jirama hoy ny Cour des comptes aka tokony andraisana fepetra mifanaraka amin'izany. Efatra amin'ny 37 tapitrisa ariary anisy fantiantoka arabola ny elanelana eo amin'ny fatra ny solika novidina sy voaray nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 ho hatrany ny tatitra ny fitsarana momba ny kaonty. Gaboraraka ny fitantanana eo anivony orinasa Jirama raha ny fanadihadina natao hoy ny fitsarana momba ny kaonty. Tokony irosony fanjakana ny fitrandrahana ireo tetikasa amany olany Jirama toy ny sahofika sy volobe. Lana zay tsy makany amin'ny tombontsoany Jirama dia tokony ho jerena. Raha izay ny faharoa ihany koa dia ny fanasongadinana ny antsoina hoe famokarana mifototra amin'ny angovo azo avozina. Marina fa amin'izao fotoana izao tsika dia efa mampiasa an'le soritra ny amin'ireny rano rian-drano sy ny karazany ireny ohatra ny andekaleka
fa iverina fa mbola tsy ampy zany satria hitanareo teo tsara fa efa bolana amin'ny 12 volana any misy rano eto Madagasikara raha izy zany a tsy miteny any fiovantetrandro fa raha mandeha araky ny tokony izy dia efa bolana ihany nefa na izany zany dia hita mihitsy hoe tsy ampy le izy a zay efa bolana izay satria dia mbola mietetra foana tsika dikan'izany na maintany na amin'ny fiavian'ny orana dia mbola mietetra foana amin'ny antsonina hoe source termika zany hoe mampiasa solika foana tsika hatramin'izao dikan'izany dia everina fa tokony zany a ho amafisina zany ary tokony ho amafisina ny finiavana fanjakana izay manamaro ny loharanony angovy eto Madagasikara efa manao an'izay izy a hitantsika reny angovy avy amin'ny hery masoandro efa manao fanjakana fa ny zavatra tokony mbola mafisina zay fataony fa rany maso akaiky zany ny fametranan'izay dia ireo fametranan'ireo centre hydraulique zay hitantsika fa projet fa tokony andeha dia ny vohibe sy reny sahovika reny a zay verina fa hitondra famahana olana eto amin'ny herinaratra tsy ho an-taninarivo rery fa mety any amin'ny faritra zay ny mikasika latsaka ny fatra ny solika novidy ny jirama sy nisy fatra ny solika voray ny jirama tsy mitovy nisy fitanana antsoratra ny vola miditra sy mivoaka atao nisy jirama sy nisy mpamokatra satria tsy afaka miditra amin'nisy toeram-pamokarana angovo tsy miankina ireo mpiasan'ny jirama mba ahafahana manaramaso nisy tahirin-tsolika novidiny ny orinasy ronjato sy arivo hatramin'nisy dimanjato sy 2 miliara ariary anisy atrosan'ny nisy solika tsy voalohany orinasa jirama teo anelanelany taona 2024 sy 2024 akoatra izay isan'ny teboka nanaovana fitsiriana ihany koa fa nisy mahakasika ny fanarahamaso nireo fahefa-panjakana ka isan'ny fanarahamaso nisy fanatanterana ny tetibolam-panjakana 2024 notsindrina manokana nandritra ny tatitra izay natao fa efa mahatratra 12 volana mahery anisy fahatarana tamin'nisy taona 2024 ny volana febroary 2024 no natonga nisy alalana fandravonana teny amin'nisy fitsarana momba ny compte ny fanjakana tsy mbola misy kosa atreto nisy fitsiriana amin'nisy fanatanterana ny tetibolam-panjakana ny taona 2024 no nisy tsy mbola nahatongava ny lalàna fandravonana momba izany lalàna fandravonana natao hoe loi de règlement hitanareo tsara fa mbola vo 2020 ny lalàna fandravonana mipotra teo nefa nylazain'ny lalàna dia mandalàna dia tokony fara fahelany 2 taona aorinany fikatonana ny fitatanam-bola dia tokony efa atao ny lana fandravonana ny antony dia tsotra ny lana fandravonana zany tompolasy tompoko vavy dia verina fa fanohitra lehibe afana manatsara ny atao hoe tetibolam-panjakana ny amin'ny avy raha ohatra ka tonga amin'ny fotoana araka ny tokony izy satria ao anatin'izany lalana fandravonana zany nahitantsika indray tsy fietezana maro samy hafa mikasika ny fitatanam-bola zay fanatanterana tamin'ny fotoana lasa dia ino ny hitan'ny solombavam-bahoaka hitan'ny loolona rehefa tonga any nitatitra anay dia reny ny afany manitsy ny tetibola manaraka indray indrisy fa nisy mifatarana hitantsika mifatarana teo dikan'izany tsy afaka manao ny asa tokony ataony zany a le lalàna fandravonana dikan'izay zany a tokony hatsarainy zay ary zay dia manotra sosikevitra hoe hatsaraio ahafangano ny famokarana ny antsonina hoe lalàna fandravonana zay lefa ty amin'ny fitsarana ambany-konty fa nanay akoatra ireo fa aloha hevitra ireo isan'ny resahana ihany koa fa ny rafi-pamatarana sy fanarahamaso ny omby ny rafi-pamatarana nisy tambazotran-drano any amin'nisy faritra aloatra mangoro sy boeny izany resahana ihany koa fa ny makasika nisy herisetra mifototra amin'ny mahalasy sy ny mahavavy ny tsy fanjari-tsakafo any amin'nisy faritra atsimo nisy fitantanana nisy vatsim-pianarana eny amin'ny université Mpanjakana ny jono Andramasina sy nisy lalàna fandravonana raha nanontaniana amin'ny fahaleovantenany kosa nisy fitsarana momba ny compte amin'nisy fanatanterana ny asany tsy namaly ny filoha ity rafitra ity fa ny ministra ny fitsarana no namaly izany omiako ny sitraka dia miako ny Andriamatoa ministra mamaly an'izay raha sitraka reo indrindra satria zay ny atao hoe fanontaniana stratégique dia omiako ny Andriamatoa ministra mamaly an'izay aloha dia avy eo miverina iny raha sitraka reo ny fitsarana misahana ny compte zany a dia tena maly eo tena tanteraka hitanareo teo ngamba hoe tena vaboasany avokoa ny fitsiriana nataony
Fahateboka maro anatin'ny PLFI 2025 no tokony hojerena ireo solombavambahoaka manokana ary iadiana hevitra eny amin'ny lapan'ny anteny miram-pirenena ho ireo firaisamonim-pirenena androany. Tsy mifanaraka amin'ny lahara-pahamehana ny PLFI indrindra ny fitsinjarana ny teti-bola ho an'ny ministera sy ny sapan-draharaha isa-tokony. Isan'ny tsy ampy ny vola natokana ho an'ny sosialy ny mponina raha ny fanambarana. Nanamafy ny antso ho an'ireo solombavambahoaka sy ireo loholon'i Madagasikara izay andanin'ny LFI 2025 ireo firaisamonim-pirenena mialohan'ny andaniana azy. Teboka maro no ilaina iadiana hevitra sy dinihana manokana ao anatin'io PLFI io. Isan'izany ny fijerena manokana ny sosialy amin'ny ankapobeny izay ny hena ny vola natokana amin'izany. Possible ihany kay manokana vola betsaka atokana ho an'ny sehatra anankiray. Dia hita zany fa natokana ho an'ny fanamboarana ny autoroute sy ho an'ny jiramaly izy. Kanefa rehefa dinihana aiza ho aiza ny tena filan'ny olom-pirenena manoloana an'izay autoroute sy ny filan'ny olom-pirenena amin'ny androany sy ny hoe voafaritra hoe lahara-pahamehana anatin'ny politika miankapoben'ny fanjakana izay hoe capital humain anatin'izay ny fanabeazana fahasalamam-bahoaka izay efa marina moa zany fa saika nisy teti-bola natokana ho azy fa tsy somary mihiba kely ihany zany. Ankoatra ireo, miantso amin'ny tokony hanaovana laharam-pahamehana ny fitsinjaram-pahefana anatin'ny teti-bola-panjakana ireo firaisamonim-pirenena. Eo ihany koa ny fangaraharan'ireo tamberina ndraikitra manoloana ny fampakarana ny hetra samihafa. Fahadimy sy farany ao anatin'izay manoloana ny fampitomboana ny hetra sy ny fikasana ampitomboana ny fidiram-bola-panjakana mangataka izay firaisamonim-pirenena mba hisy bebe kokoa ny tamberina ndraikitra amin'ny fampiasana ny tetim-bola-panjakana ary isy mangarahara amin'ny fanaovana ny allocation an'ireo budget izay entina ampiasaina eto Madagasikara. Efa ho isan'ny taona ny antso izay ataon'ny firaisamonim-pirenena manoloana ny fandaniana ny tetim-bola-panjakana eny anivon'ireo anteny meraroa. Saingy tsy nahitana fiovana ny fomba fiasa ity farany izay lasa ankamiana hatrany na izany avy amin'ny fanjakana na ny solombavambahoaka sy ny loholona amin'ny fandaniana ny tetim-bola. Mbola ambara ihany amin'ity arina ity fa nateo azy izay antso ny firaisamonim-pirenena mahakasika ny andinihana ny teti-bola-panjakana iny dia lantsina sy mpanitsindry teny aniva ny anteny miram-pirenena ny ariva teo ny volavolan-dalàna mifehy ny teti-bola fitantanam-bola-panjakana ho an'ny taona 2020 sy 2021 rehefa nandalo asam-bomiera nandritry ny 2 andro teny amin'ny anteny miram-pirenena solombavambahoaka misy 720 amin'ireo 320 no nandany izay volavolan-dalàna izay ho amin'ny androany. Saika niteraka savorivory kely teo amin'ireo solombavambahoaka mpanohitra sy mpanaraka ny fitondrana ny mahakasika izay fandaniana ny volavolan-dalàna izay efa ariva teo moa voalany izay volavolan-dalàna izay araka ny fanatsidika teo ka dia hoentina amintsika eto ny feotry sy ny sary fa mbola andalana ny mpanao gazetinay anatin'ny fikarakarana mahakasika izay fa anoizantsika ny fampahalam-baovao dia manana ny herintsika rehetra ahafahana mandroso ny commune Antanimasaka district ana Ambatolampy saingy tsy mahay mametraka ny vina mifanaraka amin'izay ireo mpitantana any an-toerana. Eo anatrehan'izany ifantoka amin'ny fanamorana ny famoaham-bokatra ny fanabeazana ny fahasalamana ary ny fandriam-pahalemana ny vinam-piarahamonina entin'ny kandidara Marikoto laharana fahatelo natolotry ny antoko malagasy miara-miainga ao amin'ity commune ity tany an-toerany Onona Saina. Tsy misy vidiny ireo vokatra ao amin'ny commune Antanimasaka district Ambatolampy vokatra ny faratsy ny lalana. Toy ny tany lavitra andrina nefa commune tsy ampy 30 kilometatra miala ny tapo-tanàna Ambatolampy. Manjaka ny fanaparam-pahefana sy ny fametsifetsena ireo tantsaha na eo amin'ny sehatra ny fiompiana izany na eo amin'ny sehatra ny fambolena ataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana sasany. Bokon'omby izay vidiana avy any amin'ny imprimerie iny moa efa hitan'ny vahoaka fa hoe 3 ariary nefa dia amidindry zareo any amin'ny 7 arivo na ny recensement za lasa ambony be ny anaovana azy tafakatra manalina ny vola dia hoe miditra any commune nefa dia tsy hita izay fitantanana azy tena zany raha mba mivoaka mihitsy na dia ny taratasy fotsy
ho ampiasain'ny vahoaka aza hoe anavana kopin-janaka dia asaina vidiana any amin'ny magazely vao misy anavana azy ny commune. Tena mahatsiaro sahirana tokoa le vahoaka. Mora dia tena mora le vokatra atao tamin'ny masaka satria tomobile ny olona ty ihany mahazo afaka mandray an'le vokatra atao tamin'ny masaka. Ny ovy zao tokony ho lafo arivo ny kilo nefa lasa 500-700. Dia mitaraina zany le vahoaka atao amin'ny commune tamin'ny masaka mba amboarina ny lalana, ny tatezana, mba hiakarana le tombontsoa eto amin'ny mivarotra rehetrarehetra sy atao amin'ity commune ity. Tsy afa manoatra ireo tantsaha tsy maintsy mandafy ny vokatra na varotra faty antoka azy. Tsy mbola anatin'ny fahavaratra tanteraka isika, efa mitotongana ny vidin'entana vokatry ny faratsiany lalana. Rehefa ao anatin'ny fotoanan'ny orana, ahina tsy isy andray intsony ireo vokatra, hoy ny ayahin'ireo tantsaha na ho tafidina hatramin'ny 700 ariary ny kilaon'ny ovy. Momba ny bokon'omby izay vola takindreo nampindramina ny fahefana ho aloha, dia izay no tsy maintsy efain'ireo tantsaha raha te azo taratasy ara-dalàna ho hiatran'ny faneho-kevitra. Niemitra ny commune Antanimasaka sy ny vahoaka ao aminy hoy Ramarikoto raha izay efa taona farany tondran'olo-kafa ny tanàna izay no jerenina. I Ramarikoto izay efa be ny tanàna teo aloha ary nisafidy ny rotsaka ho isan'ny kandida be ny tanàna indray amin'ity fifidianana manaraka ity anohy ny teo aloha ary mitondra ny laharana fahatelo ao amin'ny pili-tatokana. Resy lahatra amin'ny vina sy ny programa nasa ny antoko malagasy miara-miainga ka nanolotra azy teto amin'ny commune Antanimasaka hitondra ny fampandrosoana miainga eny fotony. Mahameratra ary mampatahotra ny mivarotra an'izany tany commune zany, tany vahoaka io, zavatra mampijatra zany, zay le izy. Kanefa dia sahan'ny olona no varotra, sahany no namindravika nanao arena takamifananan'olo tokana le izy dia namidiny le izy tapitra atao amin'ny hektariny izao no lafo. Zany ny zavatra mampalahelo ary zay no tena androtsoanay hoe andao aloha irotsaka mba isankanana zay kely sisa tsy lafo fa antry ty commune Tanimasaka ty hijaly ty commune Tanimasaka ty. Tsy mandroaka maramila fa anampy maramila azy. Ary ovanay zany fomba fiasa amin'ny maramila fa aza matahotra nareo. Ny commune no miatoka ny sakafo miaramila. Manana arena koa tsika eto Tanimasaka. Misy pilône. Misy pilône ngeda be ankiray ery tampona ny Elibe ery. Atsika io ato anatin'ny commune misy atsika. Mandoha vola isam-bolana io ao amin'ny commune ao. Zany ny donana kely zany dia mahavita ny vary maramila. Ka hoantsika no besarana raiky io. Betsaka kely ny olona tsy mamboly ary betsaka koa ny olona kelikely ny vokatra azo. Nefa mbola terena. Tany amin'ny fanabeazana reo ankizy kely reo ihany natao voalohany indrindra. Nanafo ny sekoly hita fa mitete ny tafo-bozaka dia ny sloky daholo ny tafo-bozaka rehetrarehetra tato amin'ny sekoly tato anatin'ny commune Tanimasaka. Fa mbola nahavita efitrano roa ngeda be iroa Tanimasaka. Satria nijaly le mpianatra kely teo ety an-tsena ety no manofa trano. Alain'ny tompony ny trano dia mifindra indray makaroa, alain'ny tompony ny trano dia mifindra indray makaroa. Nampalahelo nijery an'ilay ankizy kelitsika dia nanao hevitra roa io. Na eo aza ny faratsy ny lalana na ny ny fanohanany ary tonga nanolotra ity kandida avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga eto Antanimasaka ity ny filoha nasionaly ny antoko azo Andriana Enarvelo androany. Fotoana izay nanairan'ireo tompona ndraiky mpanjakana zatra manao lalan-dririnina manery ireo mpiasa-mpanjakana amin'ny safidiny rehefa vanim-potoa mpifidianana toy izao. Voalaza ny lalàna fa tsy azo atao no ampiasa ny lehiben'ny fokotany amin'ny fahabelezan-kevitra. Mampalahelo dia zao ho anareo namana lehiben'ny fokotany. Raha misy zavatra manjoa anareo tsy le nitarika anareo akory no mandeha migadra fa ianareo amin'ny mahay antsika samy malagasy mba hajao ny lalàna satria tsika tsy tiana ny ratsy. Fa ny olona mampirisika anareo tsy anara-dalàna dia tadoy tsara fa izy tsy ho tratranareo mihitsy afy nareo ny tratrafarany foana. Izy mahay mialokaloka any, izy mahay mifanaranaraka any ambadika any ka dia antsoavy no ataoko aminareo tompona ndraikitra rehetrarehetra ajao ny lalàna satria zahay tsy fanajana lalàna zay mahatonga an'ity fireneny ity ohatr' zao. Betsaka ny voalaza teo no hoe rehefa tsy miaraka amin'ny fanjakana dia tsy mahavita foto-drafitrasa fa iza le fanjakana ny vahoaka ny fanjakana isika rehetrarehetra tatao fanjakana fa ny ampy tondra fanjakana. Zay mila hita satria ny sasany dia mieritreritra foana rehefa mahazo fahefana kely hoe anazy ny fanjakana. Tsia ny fanjakana dia ny vahoaka.
isan'ny endrika fandika-ndalàna tsikaritra teto an-tany masaka sy tamin'ireo komuna maro manerana ny nosy ihany koa ny fanodinana ireo fanomezana sy tetikasa ho tombontsoa ny kandida volomboasary izay mirotsaka. Ohatra amin'izany ny kit scolaire izay tokony efa nozaraina tamin'ny fidiran'ny mpianatra. Ny andrasana izao fampelezan-kevitra izao vao zaraina. Eo ihany koa ireo tetikasa samihafa azon'ny komuna ka amin'izao ebebony ireo kandida sasany ho tetikasany entina isariana ny mpifidy. Ny vahoaka izay efa mahatsapa fa ny fanitsakitsanana ny lalàna no nahatonga ny firenena amin'izao toeran'izao ka tsy ho azony evipetsy sy ny fitapitaka itsony fa efa vahoaka mandinika. Isany tao anaty dokam-barotra fo vetivety dia aorian'izay tapany faharoa. Efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity afa mihitsy. Kely fotsiny ane dia efa ampy e. Way, ary tena mandroatra be a. Malefaka ery lambo tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tana. Pauline 80 formule matanjaka, miaro ny loko, mampangirana sy manamanitra ny lambanao. Mandroatra be. Mahavita lamba betsaka sady manitra. Pauline anitra vaovao, floral sy exotique. Afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara, fitaratra, lovia ary carreau. Pauline vaovao be, floral, exotique, lavande, original. Loto ny olanao, Pauline nampiasaina. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiri. Avec Canal+, chaque jour est une fête. Allons-y. Jusqu'au 31 décembre, réabonnez-vous vite à votre formule actuelle et bénéficiez de 30 jours à tout Canal+. Et oui, un feu d'artifice d'émotion vous attend sur les chaînes Canal+, Ciné, Novelas TV et Novegas. Vivez des événements sportifs inédits avec la Ligue des Champions, la NBA, les sports de combat et sports mécaniques, sans oublier les dessins animés pour petits et grands. N'attendez plus! Réabonnez-vous pour avoir 30 jours à tout Canal+. Amizay na kobaina flash Sara be mitsiro sady mampatanjaka ao sady koa na kobaina flash mampatsiro sainy kobaina flash notovonan-tsoa misy vitamina 5 sy sira mineraly ny fosana iray 5 vita ionio vokatra vavao nutrisase. Avec Canal+, chaque jour est une fête. Allons-y. Jusqu'au 31 décembre, accédez à l'univers Canal des 55 000 aréas avec la formule Access et le kit complet, parabole incluse et installation gratuite. Un feu d'artifice d'émotion vous attend sur les chaînes Canal+, Ciné, Novelas TV et Novegas. Vivez des événements sportifs inédits avec la Ligue des Champions, la NBA, les sports de combat et sports mécaniques, sans oublier les dessins animés pour petits et grands. N'attendez plus! Offre valable dans la limite du stock disponible. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra. Miara-manorina, mamorina, tsy hijanona tsony. Satria efa hainao fa tsika tanora no tompony. Ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika. Afaka mamorina maneho ny maizy atsika.
efa aty amintsika zao ny baolina tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao de zao ndao falera Thelma miova o Yas Sotririny zavadrehetra miaraka amin'ny Canal Plus sy Orange Money. Manomboka androany aloavy amin'ny alalan'ny Orange Money ny réabonnement Canal Plus nao. Scaf ny application Orange Money, avio Canal Plus, avio reconduire mon abonnement actuel, ampidir ny laharan'ny carte Canal Plus nao, ampidir ny code secret Orange Money nao, zay de vita. Efa azonao atao koa ny manao réabonnement automatique miaraka amin'ny mandeha ho azy. Tsindry fotsiny ny oui, avio, validé. Ady farit zay feptaona tianao hampandeha ho azy ny réabonnement anao. Tsy mila misahirana intsony e, nefa maimaimpoana ny tolotra mandeha ho azy. Sady bonus 10 000 ariary be zao no azonao amin'ny fidiranao voalohany a. Kaza tarage fa manapetra ny tolotra. Arareo tiangana midira amin'ny application Orange Money. Orange eo anilanao. Mila fanovana sika ho an'ny fizakantena faritra sy fampivoarana ny commune. Sasy vonina n'olona pito tsara kokoa anao ny candidat atolotry ny malagasy miara-miainga. Ny 20 Desambra ho avy zao atoloro olombanina ny safidinao. Fidiobe ny tanàna sy mpanolontsaina ny lisitra malagasy miara-miainga manerana Madagasikara. Isika sa isika miasa. raha ho an'ny commune Antananarivo renivohitra misy ny teo eo misy maniry eo misy manao izay atongavany eo dia misy antsony atao hoe mendrika an'io eo dia valiko angamba hoe Tahina Razafinjoel no anisany hoe mendrika ny tantana ny Antananarivo renivohitra. Raha i Tahina no eo olona mahay izy olona mahay mitantana ary indrindra mahay informaticien anazy dia mahay amin'ny teknôlôjia dia mahay mampiasa ny chiffre izy ary tena hainy mampiasa an'io ary vitany daholo mampisy quantité sy qualité chiffrable ny momba ny Antananarivo renivohitra. Manomboka eto Antananarivo ny fiovana. Taverna somatsara ato anatin'ny tapany faharoa indray any Toliara avy hatrany dia misy 20 mianadahy ireo tanora hisitrika ny fiofanana amin'ny programme d'incubation PME exportatrice mandritra ny enim-bolana ao amin'ny faritra Atsimo andrefana. Ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ity programme ity izay tosa ny alarobia lasa teo. Notateraina ny alarobia lasa teo ny fanokafana ny programme d'incubation PME exportatrice atao amin'ny faritra Atsimo andrefana. Tanora miisa 20 no voatsonga anaraka ny fikotrehana mandritra ny enim-bolana ary mbola hisy fitohizany 3 volana ho fanampiana azy ireo hanangana orinasa manara-dalàna raha ny fanazavana. Androany zany ny cérémonie d'ouverture des programmes d'incubation na PME
exportatrice eto amin'ny faritra Tsimondrefana. Ny programme d'incubation dia maritra imbolana fa misy telo-volana fanampiny rehefa koa zany anaovana suivi dia zavatra nampiarina telo mazava ho azy zany mbola mitohy mbola lavitra amin'izay zany ny resaka coaching. Tanjona ohatran'ilay incubation zany dia hoe mba hanangana orinasa formel tsangana ara-dalàna ireo 5 izay kotrehana ato aorinany enim-bolana kotrehana amin'izareo. Manoloana izany dia nisy ny masotsivana ny safidianana ireto tanora toy ny hevitra sy ny taona ary ny mari-pahaizana sy ny traikefa. Andrasan'ireto mpampiofana araka izany ny faharetan'izy ireo hanatrika ny fiofanana sy ny fahaizany mikarokaroka raha ny fanazavana hatrany. Masotsivana tao anatiny ilay be indrindra zany dia ilay hevitra idée de création d'entreprise zany. Ilay hevitra ve mety ho azo tanterahana ary misahana ireo vokatra misy eto amin'ny faritra Tsimondrefana. Dia nanampin'izay zany ny resaka taona mahatamporan'ilay cible dia teo anatiny ihany koa ny faripahaizana ny traikefa. Zavatra andrasana amin'ilay tanora dia amin'ny 20 voasafidy zany dia voalohany indrindra moa izay le finiavana izay dia hanatrika an'ilay zavatra hatramin'ny farany. Avy eo ihany koa dia mba hanana toe-tsaina karokaroka zany. Voalohany nato zany izay voalohany zavatra rehetra resaka esprit d'entreprise sy ny resaka leadership. Fahaizany manetsika aloha zany ny manodidina anazy mba ahafahany manatanteraka dia teti-piasa. Raha ny nambaran'ireo tanora kosa dia efa samy misehatra amin'ny resaka agribusiness ny ankamaroan'izy ireo saingy mbola tsy mahita lalam-barotra ka izany no nanosika azy nandray anjara tato anatin'izao programa izao. Ireto tanora izay manantena ny ho lasa mpanondrana entana raha ny nambarany hatrany. Zany fa misehatra amin'ny resaka agribusiness dia fitadiavana lalam-barotra amin'izay koa zany somary sarotrarotra amin'ny tsika faritra Tsimondrefana eto. Dia misy ty programme PACFC dia opportunité raiky zany tokoinay start-up dia zay tena hoe isan'ny motivation ho ahy sy presque la plupart nay participer. Tanjo zao koa zany le programme moa zany programme mikasika hoe incubation et exportation dia tsy hiala lavitra amin'ilay thème koa zao fa tivonasa hoe exportateur. Izao programa izao moa dia ny cabinet esprit d'entreprise no manatanteraka azy ary vatsiany bady vola. Any amin'ny faritra izay hatrany dia nigadona atao Majanga Omalitorakandro ny évêque vaovao hitantana ny diocèse ny fiangonana anglikana Majanga. Notateraina ny alarobia ny gadona teto Mahajanga ny tolakandro ny alakamisy 7 ny volana novambra i monseigneur Dr Darel Critch Eli izay voatendry ho évêque eo anivon'ny diocèse ny fiangonana anglikana eto Mahajanga tamin'ny 17 ny volana aogositra teo. Tao anatin'ny afaliana sy firaviravona tanteraka no nitsanany ireto kristianina avy ao anivon'ny fiangonana eklesia episkopaly malagasy Santaliko eto Mahajanga ity évêque vaovaon'izy ireo ity. Hitondra ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra sy ny fitoriana ny filazantsara ho an'ireo kristianina eo anivon'ny fiangonana anglikana eto Mahajanga ny évêque. First thing is to learn Malagasy. So that I can communicate. Ianatra ny teny malagasy mba ahafana mifandray tsara sy anampy ary ampiroborobo ny vikera sy ny diakra eto ao mba ahafan'izy ireo miasa tsara ampandroso ihany koa ny fiangonana sy ny paroasy afaka mpianatra sy anofana ny katekista sy ny diakona mahafaly ahy ihany koa ny anangana sekoly anglikana eto Mahajanga ampiroborobo ny fampianarana ary mangataka vavaka amin'Andriamanitra mba hanome izay rehetra ilaina mba ampandroso ny asa fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Telo amin'ny 20 taona ity évêque vaovao ny diocèse ny fiangonana anglikana eto Mahajanga ity manambady izy araka izany ary mananjanaka iray. Manana mari-pahaizana doctorat en théologie izy ka hitantana ny diocèse ny fiangonana anglikana manomboka izao. Taorian'ny fitsenana mangotrokotroka izay nataon'ireo kristianina tetỳ amin'ny aéroport Ambourvy dia nisy ihany koa ny fotoam-pivavahana ho fisaorana an'Andriamanitra sy fankasitrahana azy tamin'ny nitantanana ny dia ny ity mpanompiny ity nahatongavany teto Mahajanga izao. Raha ny fandaharam-potoana moa dia ho tanteraina amin'ny 15 ny volana desambra izao ny fanamasinana azy.
manamba iny fampahalamba-baovao amin'ny ity alina ity dia rakotana andrasana setra avy amin'ny Canal Plus Madagascar miarabanao tonga soa eto amin'ny fampahalamba-baovao kolo manana tolotra goavana be ny Canal Plus Madagascar resaka mahakasika an'izay isika. Canal Plus Madagascar dia araka ny efa nilazainy namana teo manana tolotra goavana be manerana ny Madagascar dia ny tolotra 55 000 ariary ho an'ireo izay mbola tsy manana Canal Plus ary ihany koa ny 30 jours to canal ho an'ireo izay efa abonné ka manao réabonnement amin'ity novembre sy décembre ity. Dia manana tolotra manokana mihitsy izahay satria izaho moa dia mitondra ny teny avy eo amin'ny Pacom Mandranomena sy Canal Plus Akorodika ary ihany koa Canal Plus Lasety Ivandry. Ho antsika rehetrarehetra izay maniry ny apiditra canal dia tadio 55 000 ariary miaraka amin'ny installation sy ny bouquet access dia amin'ireo toerana telo voalaza teo aloha dia misy fanomezana manokana izay mahafapo sy mahafinaritra be raha tsy teny fotsiny hoe kaskety na ihany koa elo iarovana ny tenanao amin'ny orana na ihany koa billet hijerevana ny Africa Cup izay tournoi basket andraisan'ny Ankoay ekipa malagasy lasy vavy anjara ao anatin'ny tournoi izay miseho eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ahoana ny ahafahana misitraka ilay tolotra ny teny atao hoe misy ny fividianana ilay décodeur vaovao, misy manao resaka réabonnement, le réabonnement amina ohatrina satria raha tsy diso misy karazana tolotra maromaro afaka isafidianana tsara ao anatin'ilay izy. Ie, ho an'ny afahana mahazo an'ilay tolotra 5,5 ariary mitondra kara-panondra anao dia vola 5,5 ariary. Izay ihany ataonao manantona anay ianao na Pacom Mandranomena na Akorodika na Lasety Ivandry dia afaka misitraka an'izay ianao. Izay ny tarifa farany ambany fa misy tolotra ambony noho izay ao arakaraka ny filanao. Ho an'ny rehetra kosa izay efa abonné manao réabonnement arakaraka ny bouquet anao teo aloha ny mitondra anazy fa tadio fa 30 andro to canal no ho azonao rehefa manantona anay ianao tadio ihany koa fa misy cadeau ihany koa ho an'ireo manao réabonnement fa tsy hoe ho an'izay vao apiditra ihany. Mandra-pahaviana no afaka manao an'izay hoe raha te hisitraka an'izay tolotra goavana be ny Canal Plus izay. Ny tolotra aloha zany hatramin'izao mbola mandeha zany hoe miandry isika satria mbola mitohy io décembre mbola fety be atao amin'ny canal fa izao aloha ny fantatra dia manasa antsika rehetrarehetra ho avy mamaraparana ny volana novembre tsika ity mbola ho hitantsika eo indray ny décembre fa manasa anao ho avy eny aminay androany rapitso alahady ihany koa mbola misy misokatra point de vente. Misy amin'ny tolotra omeny Canal Plus ihany koa tsy voatery manao hoe réabonnement manantona amin'ireny toerana distributeur ireny fa amin'ny alalan'ny chez Mobile Money ahoana ny fahafahana misitraka ilay tolotra indray raha mampiasa an'izay. Rehefa réabonnement dia mety foana na Mobile Money no manao réabonnement na eny amin'ny fanjifana toeram-panjifana Canal Plus fa izao tadidio tsara fotsiny eny amin'ny toeram-pamatsiana Canal Plus ianao manana fanazavana fanampiny mahazo cadeau ianao izay ianao vao mialeny dia ny ankoatran'izay raha mila fanazavana fanampiny isika rehetrarehetra ny tokantrano any na ho an'ireo efa abonné na ho an'ireo vao ampiditra dia ity misy laharana anankiray mety antsona afaka manampy anareo amin'ny fotoana rehetra 034 24 277 31 fotoanantsika raha mpitso maraina sy amin'ny alahady ihany koa mbola misy ny fanomezana. Ianao nitondra n'izay fa araka ny efa natsidika teo dia tanora mahery ny 20 amin'ireo tanora 20 sy 500 sy arivo mitsindrona ny zava-mahadomelina ny mitondra ny tsimokaretina VIH raisina tanany eo anivony Enga Aid hoy ny tompona andraikitra mirongatra ny tranga ary saika manerana ny nosy ka tokony amafisina ny ady amin'ity VIH sida sy ny fanentanana indrindra mandritra ny andro maneran-tany amin'ny ady ho an'ny VIH ny voalohany volana Desambra ho avy izao. Raim-bava ny maresaka avy any ivelany dia hirosy ho ela amin'ny fametrahana fiantohana ara-pahasalamany Komoro ka tokantrano manodidina ny 2,5 alina eo no voafaritra fa hisitraka ny karatra voalohany amin'izany araka ny nambaran'ny gouvernemanta ao an-toerana. Etsika izay vatsiny ny AFD vola mitentina 240 euro.
atreo ny fampahalam-baovao tamin'ny ty alina ity raha ampitso dia hoentiny eto amin'ny fampahalam-baovao ny ambangovango ny fandaliana ilay volavolan-dalàna amin'ny fenitetim-bolam-panjakana ho an'ny taona 2020 sy 2020 rehefa tsy tratratsika tamin'ny ty alina ity isaorana efa ianao nanahitra hatramin'ny farany sy ny tenako dia mametraka ny mandram-piona ho amin'ny herinandro indray veloma tompoko. Vaolinna vaovao be vaolinna nanolotra ho anao teo ny vaovao loto ny olanao vaolinna ampiasaina Elmondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmondes il a présenté ny vaovao avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.